Taranja handball mampiatrano vony lalao iraisam-pirenena isika eo amin'ny fiadinany tompon'ny amboara aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ho an'ny sokajy lehilahy dia club fito no mandray anjara ary eo amin'ny vehivavy kosa dia 9 nanomboka omaly ity faninany ity ary tsy farana raha tsy amin'ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao. Ekipa fito eo amin'ny sokajy lehilahy miampy ekipa 9 eo amin'ny sokajy vehivavy no nandray anjara amin'ny fiadinany amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka Taranja handball atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina nanomboka omaly 24 novambra ka hifarana ny voalohan'ny volana desambra ho avy izao. Teo amin'ny andro voalohany nataony andron'ny sabotsy 24 novambra aloha dia tsara fanomboana ny ekipan'ny Saint-Michel rehefa nandresy ny ekipan'ny Duranta Brothers avy any Seychelles tamin'ny 17 no 13. Resin'ny ekipan'ny Château Morange avy any La Réunion tamin'ny 19 no 7 kosa ny ekipan'ny Kosfa izay tompon-daka nasionaly farany. Teo amin'ny lalao voalohany dia nisaraka adisala 13 no 13 ny ekipan'ny Saint-Pierre avy any La Réunion sy ny ASC Tchingoni avy any Mayotte. Teo amin'ny andro faharoa indray dia niditra an-tsehatra ireo ekipa vehivavy. Samy ratsy fanomboana avokoa ny solitena vehivavy malagasy tamin'ny lalao nataony. Ny aisitsika aloha dia niondrika tamin'ny 13 no 20 nanoloana ny ekipa Mboeni avy any Mayotte. Toraka izany ihany koa dia alavin'ny ekipa Tamponaise HBC avy any La Réunion tamin'ny 20 ny THBC. Teo am-pialan-tsasatra nefa dia nitarika 20 ny Réunionnaise. Nanarak'izay ho an'ny sokajy lehilahy dia nahinanarina ny tsy fahombiazany teo amin'ny andro voalohany ny ekipan'ny Kosfa satria nandresy ny ekipan'ny ASC Tchingoni avy any Mayotte tamin'ny 9 no 13. Mbola niady ny lalao ny alohan'ny fialan-tsasatra satria nisaraka adisala 7 ny rotota. Nanamafy ny fiarovan-tena sy nanafaingana ny lalao anefa ny ekipa miaramila teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Ary farany amin'ity andro faharoan'ny CCCOI handball ity dia resin'ny Château Morange avy any La Réunion tamin'ny 7 no 7 ny ekipan'ny AS Saint-Michel. Avy hatrany moa dia itoy ka hiditra amin'ny andro fahatelo rapitso alatsinainy eny ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ity fiadinan'ny amboarany ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompon-daka Taranja handball ity.